fotoana andraikitra ny ministère de l'économie no manasa ny mpiara-miasa aminakaiky anisan'izany eo mpamatsikola miaraka amintsika ny sampanjara-patakana rehetra ny société civile ihany koa secteur privé miantso azy ireo ampafantatra zava-misy tamin'ny herintaona ary ny zavatra rehetrarehetra natao mandritra taona ny an'économie koa ny gouvernement fotsiny hoe fomba anankiray ionana afanamresaka tamin'ny taona 2017 dia milohevitra miraisiny dia hoe ahoana moa no afana manatsara ny fitantanana l'économique amin'ny alalana fanatsarana ny fahaizan-tantana na ny gouvernance mazava hoatra hoe zany zany hoe raha tiatsika na sy tiatsika raha tiana atanjaka ny androm-patakana anankiray raha tiana ilosina lafindafotsika amin'ny lafam-pampansoana dia tsy maintsy misy fahaizan-tantana miasona amin'izany io natsotsika hoe ny gouvernance institutionnelle hoe zany zany nametra nyty conférence tia nanaovana tatitra reo ezaka efa nataotsika amin'ny fanatsarana ohatra ny ampitandalana na reo asia lalàna vitsivitsy zay raisina hiadina amin'ny ady amin'ny kokoa ohatra ny amin'ny fanatsarana amin'ny fanavoazana sampanjara-panjakana amin'ny topiky miaraka amin'izany hitantsika tamin'izany ny zavatra fanatsarana tantanana ny ao amin'ny fonction publique amin'ny lafin'ny lalàna ny ao amin'ny finance publique amin'ny lafin'ny réforme ary ireo politique amin'ny fanjakana ny raisina teo niveau ministère maromaro ny aménagement de territoire ny foncier zay zavatra ray nitanjona ahoana nahatsarana ny fitantanana ny raha-panjakana nojereny tamin'izany ihany keo ohatra ny antony mety atonga ny reny vindicte populaire na fitsarana-bahoaka veritsika reny zay zavatra tsy azo ekena mihitsy raha mbola iveritsika fa tandalanatsika ahoana ny fomba afana miady amin'ireny ary farany ihany koa napetraka ny fahaiza-mitantana na ny gouvernance au niveau local zay zany ny tatitra natao mandritra 2016 amin'ny 2017 moa zany dia mbola ny réforme maro zay tanjona ray ihany nataotsika ny décentralisation tsy hoe partage na autorité fotsiny fa indrindrandrindra fahasahinao mamela ny ampany fahefanao ny exercena amin'ny niveau décentralisé fantatsika fa ny fanjakana anankiray dia tsaraina ihany koa amin'ny fahaizany sy ny fahasahiny mandrindra ny fampitana zay fahefana zay amin'ny rafitra eny ambany na izy amin'ny lafina déconcentration na fanaparam-pahefana zany hoe zany ny fanjakana manindry zay sotena azy eny amin'ny faritra na izy décentralisation ny faritra mifidy zay sotena azy anana fahefam-panjakana amin'ny faritra zay fandindrana zay zany resantsika tao hoe gouvernance locale ary mila manaiky an'izany rehetrarehetra raisiko ohatra hoe raha fahefana tokony raisina na amin'ny commune na amin'ny région na amin'ny district dia alao zareo no andray azy fa tsy zaho aty amin'ny central zay réalisable ary satria fantatsika fa arakaraka ny investissement azotsika no mampiakatra ihany koa ny arikarena misy ny investissement zay azotsika tana conférence de bailleur ary ny zavatra reny rehefa tafiditra amin'ny société économique dia mazava loatra fa miakatra ny arikarena arakaraka ny avony investissement tonga tatsika misy na manatao budget fantatsika fa rehefa manao budget na manao la loi de finance ny ministère anankiray dia document dezabe le izy ary sarotra vakina be ny zavatra tikendrena zany mba isiny le adefitra amin'le budget mba namora famakina azy dia manoezaka atsika manao forme présentation tsotsotra kokoa ahafany rehetra mamaky azy mitanjona tsy natrotra azy fotsiny fa nitanjona dia mba ahafany rehetrarehetra manakambara ary miadefitra amin'ny zavatra tokotry zay zany ny concept ny budget citoyen ny échange na dollar famandage isan'izany ny viditsoloka anamitsena resam-pirenena tamin'ny 1er février dia tokony miakatra viditsoloka nefa ny antony maro efa mifampiresaka tamin'ny petroletsika dia le viditsoloka tamin'ny 1er janvier ihany no mentina tamin'ny 1er février zany nefa tsy midika fa najanona teo no dinika satria le ambiny dia ahoana nafana manao lisage azy amin'ny volana manaraka zany hoe ny fiakarany vidina solika
tamin'ny premier match le 80 ariary dia mbola mifanaraka amin'ilay convention ny fanarana tamin'ny janvier, mbola tsy le fiakarany vidiny solika misy zany eo aloha fa mbola famonjena le gap tamin'ny premier février zay tsy maintsy enjena premier mars ary koa azo enjena premier avril fa ny ataontsika hoe vérité des prix miverina aminao izy raha ohatra ka le mécanisme na fixation na prix à la pompe dia miverina amin'ny vidiny solika anamitsy firenena dia mbola mijery ihany koa ny vidiny ariary arakaraka ny vidiny dollara.